zaho ranjakabola tandrina tendren'andriamanitra hitondra ny afatra ho an'ny fiangonany zao teny aminareo amin'izao alahady farany amin'ny volana avrily nananganantsika lohevitra lehibe hoe mamonjy amin'ny fahafatesana ny fo ary zany indrindra no lehibe sy makadiny amin'izay ampianaran'ny fiangonana amin'ny maha-fiangonana kristianina azy fa raha tsy mahalaza tsy afaka mampianatra zany ny olony ny fiangonana dia amin'ny fitenin'ny apôstôly Paoly hoe fa raha amin'izao fiainan'izao ihany manampianantsika ny Kristy dia mahantra indrindra ny olona rehetra izy lay famonjena lay fanesintsika ny fahafatesana ny oarantsika amin'izay tombony rehetra azo ny olona mitany ity ko dia tahin'Andriamanitra ny fanahy saina finoanareo ary taoniny amin'ny fanahy ny fihainoanareo mba aizanareo mandray zao hafatra ampitondrainy izy eto ampanomboako nefa dia mamety ihany fa tsy voalazako tetsy ny manazava ny tonikirany roa telopolo sy telonjato hitako ny ambaka vaky ery nareo ny hira azy satria ny andininy faharoa atao alohan'ny andininy voalohany jere tsara anatin'ny firana raha ny firana voahitsy ny any am-pelatananareo dia sy ny soratra mitsy ery amban'ireo hoe mety kokoa raha ny andininy faharoa atao alohan'ny andininy voalohany ho ile soratra ry ambodipezy ery raha rehefa aloha tsisy an'izany raha firana efa antitra be reny mety tsisy an'izany le toritory reny aloha misy azy ary ambodipezy ery hitanareo ve tsy hitanareo dia arahana fotsiny zany tableau rehefa zany ino nalahatra feo 2-1 fa tsy 1-2 izay zany fa tsy ho salasala ny hira azy ny apokalypsy toko fa iraika amby roapolo zany ataontsika hoe fototra tena faharany fampianarana kristianina hoe nahita ny Jerosalema vaovao aho fa efa lasa ny lanitra voalohany sy ny tany voalohany fa lanitra vaovao sy tany vaovao no nasehon'Andriamanitra ho izao aty amin'ny fanazavana apokalyptika ny tena lay andro farany zany falazainy apokalypsy zany lay fiadiany Jesosy eny amin'ny lanitra dia anovanany zavatra rehetra hoe ny fadiny ino hosiko ny zavatra rehetra fa aty amin'ny andro ankalazantsika amin'ny andro mbola hianasantsika ny fiadiany tompo dia efa marina koa amin'ny fiangonana io lazain'ny tompo io zao no mila takarina aloha somary mihevitra fa misy zanako efa silana mihitsy ny lohany tratra ny poto tsy mahita dia mihevitra mba ho hita tsy jeryana mifantany zany rehefa marikety soratapato izy ireo efa marina lay mivolaniny mpaminany hoe hiteraka zazalahy ny virjiny nisy zany sa tsy nisy hainy siansa nazavaina ve zany tsia fa marina fa teraka tokoa izy Jesosy fatatsika ny anaran'ny reniny fatatsika ny anaran'ny ray iozynareo zao hoe tsy fantatray fa nolazaina taminay fotsiny avavolombelona nahita maso no tantara tamintsika marisy Josefa no nitaiza azy efa marina fa teraka Jesosy dia nentina tao amin'ny tempoly io katoko faharoa natolotra
efa marina koa zany nakeny maso tao jerosalema zany raharaha zany natao batisy izy nanao batisy azy misy ty zany jaony zany de nanao batisy any Jesoa izy tsy tokony misy olona eritreritra hisalasala regny hoe ngamba tsy misy akory nge zany jaony zany fa mba tantaraina fotsiny fa tena misy zany jaony zany nanao batisy any Jesoa de nalay mpanahy izy anaka fanahy azy Satana devoly misy tsy mino koa zany fisiny devoly zany misy an'izany misy olona tsy mino an'izany tsy mila inona koa zany fa miseho azy eny miasany fantatra ny fisiny naka fanahy an' Jesoa izy nanomboka teo ratsy nananao zay Jesoa zay nanehoana ny maha-olombelona azy zany rehetrarehetra zany teraka natolotra natao batisa nalay mpanahy zany maha-olombelona an' Jesoa de nanomboka ny asany am'izay izy de lasa am'izay izy na mpianatra na nasitra na mpitsangana ny maty azy hitantsika teo tany an-tanàna anakiray atao hoe Nainy fa mba misy olo tanàna vaovao oronareo any atao hoe Nainy azo atao zany hoe tsy tononoko so de viany nareo de ny asany tompo ary nampitolagaga ny olona amboalaza sotra masina teo hoe tena talanjona ny olona nahita zany nataony Jesoa zany ny asa nataony tompo tam'izay naleany rehetra naneny kosa ny maha Andriamanitra tompony fahefana rehetra de tsy zakany sasany zany de ny samorony miainatsika nandriky ny herinandro masina tonga hatrano zoma masina zay nataotsika ny songadina ary everitsika songadina isa taona no nijaliany Jesoa nanomboana azy tamin'ny azo fijaliana maty ny tompo mariny zany sa tsy mariny mariny zany tena hita maso tantarain'ny olona rehetra maty ny tompo afa-tsy reo zay sanatria bavony daventsika oty sanatria tratry ny fampianarany Léonard de Vinci ka nolazainy fa le olona teo akavanany Jesoa tamin'le latabatra masiny indray a vehivavy oniny ka izy ao izy iny izy Marie Magdalene oniny zany hoe lasa 340 zany ny mpianatry ny tompo fa 340 eo am'le latabatra masiny mbola telo Jodasy tamin'ireny de teo a mirehetra mba teo koa ny Marie satria de mitsangana tamin'ny maty ary io fitsanganany Jesoa tamin'ny maty io lay ambaran'ny apokalypsy eto hoe lanitra vaovao sy tany vaovao tsy misy intsony ny fahafatesana anahoana tsy misy fahafatesana satria resiny Jesoa ny fahafatesana efa resiny tompo ny fahafatesana ko zavatra efa resy efa nitsakitsany tompo efa nole voniny misy tsony ve zany tsy misy tsony zany am'le lanitra vaovao sy tany vaovao io lay tindroiny andininy faharoany io apokalypsy fa raiky am'roapolo io hoe Jerosalema vaovao i Jerosalema renivohitry ny Israely vaovao zany io ny Israely vaovao zany nefa ao amin'ny epistelin'ny apôstôly dia iza zany Israely vaovao zany ny fiangonana no Israely vaovao le Jerosalema vaovao zany dia ny fiangonana dia io Jerosalema vaovao lazain'ny apokalypsia mahafinaritra riny ianarana azy fa iza sa nanahoana nga nananganany Jesoa zany fiangonana izany ansika vao mandalina kokoa iverenana amina titoko fahenambin'ny folo ho azonareo tsara am'izay texte io rehefa vakitsika miaraka amin'ity apokalypsy toko fa raiky am'roapolo ty
matotoko fa 1 ny andiny fa 7 ka hatramin'ny fa 7 tsy dia lavitra le mateo hoy ahy zany mipetraka eo ny ray andro any mety tsy andre baiboly maneny tsony tsisy anao zany tsiny any ray andro any pasana zay fotsiny tsisy atao dia efa mahita ary raha mampantatra perikipo ameloha zay le olona efa programme eny an-trano eo misy chiffre zay taky tonga dia hita ile izy matetiky fa 1 fa 7 dia namaly Jesosy ka nanao tamin'ny Petera hoe sambatry anao Simone Barzona fa tsy Barzona le Barzona ny tena hoe zanaky Jona Barzona fa tsy mofo aman-drano na neo anao zany fa ny raiko zay any an-danitra ary izaho milaza aminao koa ianao ny Petera ary ambony ty vato lampy ty no aoroko ny fiangonana ary mivavahady ny fiaina tsy hita tsy aresy azy omeko anao ny fanarahidiny fanjakan'ny lanitra ka na inona fehezinao ety ambony tany fehizina any an-danitra ary na inona vahanao ety ambony tany io vahana any an-danitra hazavaitsika tsara io texte io mba ho azosika ny hoe io lay fiangonana naorony Jesosy eto ambony ty vatolampy ty no aoroko ny fiangonako Jesosy ny teolojia katolika dia mampianatra fa i Petera mihitsy ho vatolampy ny lazain'i Jesosy nanorenany ny fiangonana io fa ny teolojia protestanta kosa dia milaza ny hoe ny fanekeny Petera amin'ny Jesosy hoe ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra velona no natonga nahateraka lay fiangonany Jesosy Kristy dia hampitahaitsika ireo teolojia anankiroa reo ny teolojia katolika dia milaza hoe i Petera no nanorenan'i Jesosy ny fiangonana dia mba makanisy ianao etsy amin'ny 2 telo amby 20 amin'io matotoko fa 1 ihany efa nakatona ny sasany hitako eto ilay example matio 1 telo amby 20 ary Petera nanoina any Jesosy hitangirake ka teny mafy azy hoe sanatry ianao zany tompo tsy ho aminao tokoa zany ao i Jesosy miodina ka niteny tamin'ny Petera hoe makanesaky voky anao ry Satana fa tafitonamotra ianao satria tsy misaina zay an'Andriamanitra ianao zay an'olona zany ve nanorenan'i Jesosy ny fiangonana tsy olona tsy Petera alay teny nataon'ny Petera ny 1 amin'ny toko fa 1 amin'ny Matio hoe ary ianareo kosa manao aho izy i Petera namaly hoe ianao no Kristy zanak'Andriamanitra velona io fanekeny Petera ny Jesosy io no fiorenan'ny fiangonana zany atao hoe fiangonany Jesosy Kristy zany dia zay olona manaiky an Jesosy no Kristy zanak'Andriamanitra velona Kristy lay ny rahan'Andriamanitra dia nitanysaitsika teo teraka natao zao lay Kristy voaositr'Andriamanitra zanak'Andriamanitra dia tena le olona hitatsika maso teto miara-niaina tamintsika kely ary velona nitsangana tamin'ny maty fatatsika tamin'ny pasika zany zany ny finoa ny fiangonana zany ny atao hoe fiangonana zany ny fiangonana olony Jesosy Kristy ary mivavahady ny fiainatsika tsy resy azy ary zay lazany apokalypsy toko fa 1 hoe tsisy nitsony fahafatesana efa fiainatsika lay manondrakatra mitelona ny olona zay tsy mino zay tafasaraka tamin'Andriamanitra zay tsy manaiky an'Andriamanitra ately ny fiainatsika fa zay mino azy kosa zay mino an' Jesosy dia nandresy ny fahafatesana ary izy no atao hoe Jerosalema vaovao izy
izy ny atao hoe fiangonana Jesosy Kristy, la Israely vaovao, tsy resy ny fiainantsika intsony. Io lay nidoroitsika tsara tamin'ny fotoana hoe lay fahafatesana fisarahana tamin'Andriamanitra, nandroanantsika ny ala tao Edena fa izany tsy nananantsika intsony lay fiainan'Andriamanitra ikoriana taontsika tao tankina lay loharanonaina. Iny fahafatesana iny lay noreseny Jesosy teo amin'ny hazo-pijaliana. Iny lay niakarany tao Jerosalema fa izay mba hamerina ny olona ao amin'Andriamanitra, fa tsy tahaka ny eritreretan'ny olona azy hoe dia hamerina ny fanjakana amin'ny Jiosy. Iny fitsaranan'i Jesosy iny no mamerina antsika makao Edena. Ho iaho raha nanambara azy tamin'ny Pasika hoe nitsehivoko taminareo izay nasehon'ny olona tamin'ny fahitalavitra na dia misy mise-en-scène aza ary diso mise-en-scène natao tao tamin'izay fotoana izay niraisy miaramila ny lefona ny sabatra dia natsindrony taiza dia tamin'ny film ka teo alohana teo nataony izy tsindrony tamin'iny Jesosy, fa tsy zany na zay soratra masina ho nataony le miaramila fatao izy anyvoan'i Jesosy natao iny sabatra iny dia maty ny tompo, dia nisy ra sy rano nandeha tao any amin'ny jaona fa ohatrany hoe manofina hoe mihina zato amin'izany. Jaona toko 7 ny andiny fa 4 tsy voavaky ny metteur-en-scène angamby io texte io. Jaona toko 7 hoe fa miaramila anankiray nandefina ny lanivoany ary niaraka tamin'izay dia nisy ra sy rano nandeha. Ny ra dia ilay fanasana atolotra ity ny rako izay homenao anareo fa miala kely koa iverenantsika ho Edena hiaraka amin'Andriamanitra. Ny rano dia ilay batisa raisitsika isaky ny fotoana iny, batisa amin'ny rano ahafahantsika manantsara amin'izany rano anatsaka ny tompo eo amin'ny hazo-pijaliana izany. Iny no manafona ny fahafatesana, mahatonga anao ho Israely vaovao, mahatonga anao ho Jerosalema vaovao, mahatonga anao ho zanak'Andriamanitra. dia hoy ilay nandresy ny fahafatesana ao antsika Apokalypsy 1:20 andininy fahaeniny fahafito tanteraka ireo, tanteraka lay nataony Jesosy atsika, lay niteneny teo amin'ny hazo-pijaliana ny teny malaza be nampiokototra ny sasany tany ampiarabavaka tany anana tany omaly hoe le olona niteneny izy tamin'izany fotoana zany vita. Tsy zany niteny tompo fa Jesosy manambara ny fandreseny io niteny hoe vita amin'ny heriny rehetra, amin'ilay herin'ny fiainana atao amin'i Jesosy Kristy no lazana hoe vita, toy ny lazana eto hoe tanteraka ireo. Ndiny fa 9 sy ny fafito izao no alfa, fiandohany zao rehetrarehetra zao. Jaona toko voalohany manokany ndiny voalohany tamin'ny voalohany niteny dia tao amin'Andriamanitra, niteny dia Andriamanitra, izao hoy Jesosy no alfa. Ny andoha zao rehetrarehetra zao tsy misy zao raha tsy tao lay fiandohana dia Jesosy Kristy lay teny naloko ny vavan'Andriamanitra hoe misy mazava, misy apakapaka, iny ten'Andriamanitra iny no i Jesosy naharena zao rehetrarehetra zao. Alfa, zaho no omega, ino zany ny fiafarany zao rehetrarehetra zao. Ho avy Jesosy eny amin'ny ranolanitra hiafarany zao rehetrarehetra zao, ary kio hiafarany ny ataon'ny olona eto amin'ity tany ity amin'izay anarana ny fo amin'ny ratsy, amin'ny ampahoriny ianao io tahaka nataony Egyptiana tamin'izay zanak'Israely tany Egypta fa izany
nofarana tompo tamin'ilay zanak'ondry zany fampahoriny zany dia tahaka izany kio zay mandray ny famonjeny Jesosy Kristy hitsangana tamin'ny maty io dia mifarana keo ny fahoriny dia ho fafany ny ranomaso rehetra amin'ny maso. Tsisy fitanainana intsony, tsisy alahelo intsony. Hoe soratra masina eto amin'ity apokalypsy ity ilay Jerosalema vaovao zany hitoerany fiainana vaovao omen'Andriamanitra zany. Zaho no alfa-somega hoy Jesosy, zaho na fiadoana sy any fiafarana izaho anome maimaim-bona amin'ny loharanonranomaina ho an'izay mangetaleta. Tsy natao ho an'ny tsy mangetaleta io. Ary eo no hanairako anao matitoko fa 7:5. Tsy natao ho an'ny mangetaleta, ho an'ny tsy mangetaleta zany famonjeny Jesosy zany. Io tsy anaovana telo vaimata hoe tsy maintsy raisinao, nefa tsy azo menanao rehefa tsy mangetaleta ianao. Matitoko fa 7:5 azafady sy tsisy aza omena ny alika zay masina ary aza tsika eo lohany kisoa ny vatosonareo fa nao anitsaka azy izy dia hifototra ka hamiravira anareo. Nandalo tao Palestina ny tompo, namakivaky re tanàna rehetra ny tao amin'izany faritra zany Jesosy, nanambara ny fanjakan'Andriamanitra. dia tonga teny amin'ny fariseo zany, tonga teny amin'ny sadoseo zany, tonga tany amin'ny olona sy ny lohan'ny mpisorona, tonga trany ampisorona be zany fanazavana sy fampianarana zany. Saingy noraisina sa tsy noraisina? Tsy noraisina. Reny le hoe aza tsipy eo anoloan'ny kisolo vatosoanareo, aza omena ny alika zay masina lasa nireny sanaty mitondreny tompo alika ireny. Fanao ianareo tao nino misy virafirainy ary hopoteny eo ianareo. Zany tsy nanekeko misitsy ary tsy anekeko misitsy raha mbola zaho koa mety tompo saina hoe misy zany ny olona mikendrikendry mba hazo toerana politiquement dia mba hisotomana ny olona satria malagasy mivavaka pastera satria malaza be zao pastera nakady fotsy zao. Dao mba anaovanao fampitrovana any amin'ny fanokafana ny propagandika fa omeko anao zay ilainao. Tsy atsika eo anoloan'ny soa ny vatosoa, ataony fitaovana fotsiny ahafahany mahazo toerana avy amin'ity malagasy morambakaina tia le vavaka ao ataoko eo. Rehefa aveny fa ataon'inona ho hitsaky tsara ny sovira firay tahaka ny ataony mpanao politika rehetra io. Tsy misy mpanao politika manaja an'Andriamanitra zany satria eto Madagasikara tsy fantatro zay ataon'ny sasany any ny fanaovana politika mila fahaizana mandainga, fahaizana mamitaka, fahaizana mankavatra. Eny fa hatramin'ny famonon'olona azy ka tsy hanome zany zava-masiny zany ho azy ary hovidiny lafo ateriny ao an-trano efa nisy nanatitra voalasa nivoaka ny trano efa mivoaka zay mivady atao hividiana amin'ny télé ty lasa mivady vidinay télé io télé jery télé am'izay reo avy eo fa za tsy tany dia raha misy any amin'ny taditady an'le dia sy voateriny ao any voly ampiasainay amin'ny teny ty misy teny tiako fantanareo amin'ny fanao ny jendrisy io mpitolo teny toko faharoa ny fahena amin'ny roapolo efa vakiky taminareo izy io fa tonga fotoany dia mila vakina fanondroany. Mpitolo teny toko faharoa andiny fahena amin'ny roapolo. Somary sarosarotra tadiamo any alohan'ny tononkirany Solomona, any alohan'ny Isaia any zany tovoteny zany anakay.
any mbola mitrofotrofoka mbaizony tany sensible ve sofoko maheno an'izany totetiko faharoa fahina amroapolo any aolina ny obolana any zany so vitany zany any genesisy any iarahantsika mamaky fa ny olona zay ankasitrahin'Andriamanitra eo meny fahendrena sy fahalalana ary fifaliana izy zany ankasitrahin'Andriamanitra zany ny kristianina izay mino an Jesosy Kristy le Jerosalema vaovao lay fiangonan'Andriamanitra tapany faharoa ny mpanota kosa ampiasainy hanangona sy amory mba hisy omeny zay ankasitran'Andriamanitra ka aza be taitaitra ianao raha mahazo ny jentilisa faomenanao ihany iny rehefa avy eo alao izy anakarena eo alao anakarena ny karana alao anakarena ny sinoa asevo anakarena izy faomenatsika ihany rehefa avy eo reo ny mokomoko amin'ny fitantarany zanako zay any mandefa rena ty zimail dada aty ngeka tsisa zany krismasy zany tsisa zany pasika zany tsisa zany alahady zany fa miasa foana aty zao navako azy mianaka reny tany tsoniny tany jentilisa tany mpanota tsy maintsy miasa mafy reny mba hanangonana misy omena fa zay kasitrana tsika nefa alahady tsy miasa nyanikanoka tsara nypiatran'Andriamanitra manao lepo tonga krismasy tsy miasa mideran'Andriamanitra tonga pasika tsy miasa deran'Andriamanitra tonga pentekosta tsy miasa deran'Andriamanitra nefa rehefa avy eo ndreny ny kristianina miainga tsy misy aoko zaty afaka izy ny kiraro iny tany amin'ny jentilisa iny iainy tsara ny fononao mitoera tsara ao mitompo ianao fa omeny maimaim-pona zany rehetrarehetra zany ina dikany maimaim-pona tsy de tena hoe sanatria de anao ohatrany jentilisa hoe alahady avy mbola miasa iany fety avy mbola miasa efa fotoana tokony elatsasatra mbola mimokomoko ihany fa miaina normaly zao zay le hoe maimaim-pona fa tsy hoe maimaim-pona egalina zay matoro foana zay ianao araka ny teny tatanay a de maimaim-pona zao rehetrarehetra zao ka tsy mila miasa tsony araka nandikiany sasany diso ny salamo fafito amby 20 zato hoe fa raha Jehova no manao ny trano de miasa foana ny mpanao azy raha Jehova no miambina tanàna de miatory foana ny mpiambina zava-ponao anareo ny fomaraina sy ny alim-pandoka homana ny haniny azo amin'ny fahasairana zany nefa de omeny ihany ho any malalana de matoro izy de matoro ao le kristianina tsy miasa tsy zany dikan'io a fa tsy leo matoro eto de hoe matoky tanteraka tahaka anao le matory amin'ny ady reo io lefa merimeriko aminao foana natory anao halina izy anany miantoko anao fa ifoy anao rapetso maraina toko efa nisy zany samy matory eo mbola tsy manitsy maniny mifony anakiray tafafo foazina lerakay foazy efa tsisitsony tsy anao zany fa inao matory io le tena eniky ny finoana io matoky tsara n'Andriamanitra de foazy reo vo maraina rarina sy etsiny raha maniny inao refa mifoko sotra tafafondray amen amen satria raha tsy tao raha tao ianao tonga de mijanona tao any amdika toko faharoa 20 hoe ry adala anyoalina naina aminao ny ainao ny fanahinao tsy vita tsy misy agence eto ambony tany azo hoe fanarana hoe atoy anarana ka mba anomany fikoazana maraina rapitso tsisy agence azonao anao zany tokana ihany Jesos omena maimaim-pona anao zany rehetrarehetra zany fa sy mangetaheta ihany farany
fa niosa fa tsy nomen'andriamanitra fa naliosa fa niosa ny mpandainga io olona mpandainga io ny vetaveta ny mpamonolona ny mpijangajanga ny mpanahody ratsy ny mpanompo sambotra dia samy anana ny anjarany anane fa reny rehetrafo sy solofary ary zany lay fahafatesana faharoa lay fisarana tamin'andriamanitra tao am'izao tontolo zao mbola velonainao eo ianao tafasaraka tamin'andriamanitra fahafatesana voalohany zany sa fahafatesana faharoa atsika no fahafatesana voalohany ny mahazazany iola dia le olona taonainy dia efa nentina tao anatin'ny trano vorona gaga reny izy inao zany trano vorona vatapaty io raiky izy rehefa mandika tena dia atao hoe mitonjona ny vatapaty ma am'izay mba tsy miolakolaka hoe inona azy zany trano vorona fiteny malagasy fahiny zany mbola voatahiry anaty baiboly ary marina fampiasa dia iny olona matiny le maty voalohany izy amin'ny manofo azy maty faharoa le fisarany tamin'andriamanitra ratsy hoe ny fisarany tamin'andriamanitra ny talohany alohan'ny fatesany nofony izy mbola velona eto efa tafasaraka amin'andriamanitra fa maty izy zay fa itira zay ny toko faraiky amin'ny roapolo andiny fahavalo amin'ny apokalypsy ity lay fahafatesana faharola zay io esokady fahafatesana fahatelona zay tsika tamin'ny herinandro masina tsy misy fivelena ntsony io lay deuxième verdict avoakan'andriamanitra ny fitsarana farany ho an'izay osaka resiny devoly tsy nanohitra ny devoly osaka fa tsy hoe olona osa mandeha mivatana kory fa olona osa fanahy kaza misy an'izany ianao fa ianao efa nalain'andriamanitra olony ho telopolony natsangany olay jerosalema vaovao hitoeran'ilay andriamanitra mpandresy ka tsisy fahafatesana intsony na fanaintainana na fitarainana ary fafany ny ranomaso rehetra maso satria tsy misy tomanintsony ao no ny fandreseny ao amin'i Jesosy Kristy ilay andriamanitra izy tompo ampitoetra ao aminao zany finoany zany nitsika no azavaina anajibrinao zany mba hahatonga anao matoky tsara mitsikitra amin'andriamanitra tsy matahotra na inona ataon'izao tontolo zao fa ireny dia resy ny tompo avokoa ho azy ny voninahitra amen.